Fa ny alarobia fahasivy volana janoary ho avy izao kosa no anatanterahana ny lanonana fifampiarabana tratry ny taona izay karakaray ny filohan'ny tetezamita. Anisany andrasan'ny rehetra amin'io ny lahateny izay ataon'ny filohan'ny tetezamita ary manana ny ambarany moa ny avy amin'ny ankolafy ravalomanana mikasika an'izay. Niresaka ihany koa mikasika ny fifidianana ny minisitra Ianta Randriamandrato. Efa nilaza ny heviny mikasika ny famahanana krizy eto Madagasikara ny SADC taorian'ny fivorian'ny filoham-panjakana ao aminy tany Dar es Salaam farany teo. Ary raha ny lojika araka ny vinavina minisitra Ianta Randriamandrato dia tokony hifanaraka amin'ny ambaran'ny SADC lahaten'ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina ny fahasivy volana janoary avy izao. Misy fitenin'olona zay nilaza hoe gouverner c'est prévoir et prévoir c'est tromper. Raha amin'izao fotoana izao zany no hoe inona no mety ambarany amin'io sivy janoary io dia ny zavatra irina ho teneniny dia izay mifandraika amin'izay efa napetraky ny SADC amin'ny hoe tsy maintsy hisy ny famaranana ny krizy eto Madagasikara ity amin'ny fanaovana fifidianana. Napetraky ny SADC nazava tsara fa ny hoe aleo afaka milatsaka izay olona te hilatsaka ary aleo milalàna tsy hisy fandrarana tsy filatsahan'olona. Saingy izy aleo mba samy eritreritra ny ireo mpifanandrina Marc Ravalomanana sy Andry Rajoelina amin'ny hoe raha azo atao dia tsy milatsaka izy. Izay ny zavatra teneniny SADC. Raha ny tokony ho izy zany, raha ny lojika ny zavatra no jerena dia zavatra mifandraika amin'izay no zavatra tokony hoenontsika amin'io sivy janoary io. Raha mbola tsy nilaza ny heviny amin'ny filatsanana tsy amin'ny fifidianana ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina, efa nilaza fa tsy handray anjara amin'ny fifidianana filoham-pirenena kosa Andriamatoa Marc Ravalomanana. Teleronandro taorian'ny nilazany ny tsy filatsany amin'ny fifidianana, hatreto dia mbola tsy misy ny olon-kafa natolotry ny ankolafy Ravalomanana ho kandida amin'ny fifidianana. Hatreto aloha avy ny valimars amin'ny hoe fafana manolotra olona farany ny razahay atao mouvance Ravalomanana aloha dia ny fanirinay dia ny filoha Ravalomanana ihany no milatsaka ho fidiana. Zay ny fanirinay, zay no teneniny avy any ivelany tsy latsaka izy dia nay aloha dia ny hoe aleo izy ihany no milatsaka. Tsy mbola eo amin'izay hoe fanendrena olona eo zany zahay fa fanirinay kosa dia ny hoe élection démocratique rehefa misy olona tokony afaka hilatsaka dia aleo izy hilatsaka. Ho voatazona ve ny dadiny fahavalon'ny volana May hanatanterahana fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany. Raha ohatra hoe lista fanaovana liste électorale crédible fotsiny mety hoe tsy hatanteraka ny fifidianana dia hoy aho hoe na hoy zahay hoe azo atao tsara mihitsy ny manao ny liste électorale io ekenina rehetra sy marina. Ohatra ny famerenana fanaovana carte d'identité iray manontolo. Prétexte ilay resaka hoe liste électorale sy ireo olona efa ampitoana mbola tsy manana carte d'identité. Ny fitazomana ny daty ny 20 May 2024 dia miankina amin'ny hoe milamina ve eto Madagasikara, petrapetraka daholo ve ny fepetra afahantsika tongany azahoana an'izay fifidianana démocratique izay. Tonga ny fifidianana ho ara-demokratika tsy sosoka. Anisan'ny sosokevitra arosin'ny tezany tokony ampiarahana ny kara-mpanotro-pirenena sy ny kara-pifidianana.